tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo anio. Ilay tantara nosoratany Jedy John na Fanembiny Ntso. Tantara nampitondrainy ny lohateny hoe Tompo mamindrafo aminy. Ireo anome aina ny tantara, Miajanirina, Saloy, Anjarliva, miaraka amin'ny Arliva sy Tahina nantenaina. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanantotosa. Zay ny fiantsoa manana ny lasako tahaka ny olona rehetra fa andao ianao etoko amakivaky ny fiainako amin'ity tantara ity dia ho fantatra ao miandalana iny ihany ny lasako. Jereny lafa io indray le sipavaovao fa mampime be ny poziny. Mba manao lokomena ihany kala nefa mitakosona be. Ny vorony amin'izany mba hoe natao nefa minjitra ohatra ny rambon'omby. Lanaky ny fimehezana marina. Tena mahita fampisehoana tsy vidimbola hatramin'izay natongavany io sipy io tato ka. Jereny lahy koa kay ny patalohany fa mba manao distrek ala. Nefa ny valahan'le pataloha aza mbola hita be le retaillage natao vikavika. Mba iza loatra reny bandy asaiko tian'io e. Efa zatra ka. Tsy ny olona tokoa no mila miova fa zany mila mianatra. Tsy afaka amerina ny omaly tsy tompony androany ary tsy mahalala ny ampitso. Fa ny fantatro dia mila mivonona amin'ny zavatra rehetra. Reny koa fa vao mahita le sipa mivorivory tetsy amin'ny sisiny tetsy dia reny lasa ny findry reny daholo. Amin'izay ny fijerin'izy rehetra dia ohatra ny reny olona mpanao ratsy reny. Ireo fa mifampipaipaka tanana sady mangaringarika ny ratsy fijery aty amiko. Fa angaha dia tena manafitoana loatra ny paosiko e. Mba haingakaingana manao zavatra ary karakely fa tsy karama ve a? Efa manao haingana fa tsy dia nahita tory alina dia izay no mandreraka io. Tsy misy miantoka amin'ny faharerahandre izany e. Asa vita no ilain'ny patron fa rehefa tsy mahavita be dia be ny mitady asa. Izay manadio trano sy fitaovana avy nampiasaina isan-kariva ary manasa valiana mba ataondriko efa mitaraina reraka sahady. Mbola aizy tsy lalana ho diafina e. Ao rehefa ezaka e. Ary fa manino ndry e? Finon ty mahazo? Lasa narary tampoka ny lohako madama. Mandraiky fanina mihitsy a. Ka atao fandriny teo be kireo e. Sady zay maika niditra amin'ny faniany lefa miamandroso.
ka lasa tsy zakako angesa ny lohako izany madamy. Ka ataovy malako ary lanitro very avy li fihinanany olona sakafo atao amin'ny hotely fa nyvakiany le kaladala ity amin'izay tonga dia 10 be zao ndray vaky mahalohandreo angany karama kely indri. Ka za kosa nge madamy efa niteny fa ianao no nampirisika nahatrany dia efa mba miezaka masoko azy izany lasa ohatrany manjavona. Ka rehefa tsy vita dia tokony niteny ny tadiavana olona hafa fa izay tsy mampiasa olona taizana aretiny. Ary ny fantatro dia miala amin'ny karama kely indri ireo. Tsy maninona ka ninona koa moa ndrimba ny angavy sy ny talao tatomiko ny nahatonga andray andry asa kanefa isaky ny tonga aty dia mahita filma vaovao ampisehoana foana. Asa inona indray angano sarymihetsika vaovao rahampitso. Maty Andriamanitra, nianjera be ry maniaraka tamin'le vilia teny an-tanany dia vaky indray le vilia. Ory zalahy, oraka izy avy aloha ampio hafa nianjera tety hainga anareo. Efa manao andry izay Hoay marina. Ay moa izany injera be teo. Tena mba hafahafara sam'izay torany ry ity ka ny olona rehetra raha vao avy torana izany voataitra dia manontany hoe aiza izany dia inona ny ataoko eto. Fa ny andria avy dia fantatra hoe nianjeraka izaho teo sa sinema fotsiny ireny. Ka tena narary be mihitsy ny lohako sady matetika ny fanina foana efa hatramin'ny hariva teo. Dia mbola nikirina andeha niasa ihany sa efa leo fiainana dia hamono tena. Ka entiny tsy fananana sy ny sitrany ahy re. Dia izao ny karama ny antondrina efa trosa no entina mody izany. Vilia enina be izao ny ray vakindry teo. Efa ny fanaraka tsika fa izay manimba manoloka fahadisoko izany ka rariny ianao. Arindana amin'izay mody fa efa maizina ivelana eo ka sao ahita lozany an-dalana indray misora ihany koa ndry Meltinina fa izy ny nanasa ny volisana nadio ny fitaovana teo. Eny ary loza hitsangana eto aloha. Dia ity misy 10,000 ataon'ry frehana bus. Tsy miala amin'ny karama indriny misaotra indrindra madama. Veloma ianao. Veloma daholo rakizy raha pitsondray. Dia raha mbola tsy sava aloha aza maka aty fa sao nahirana anay aty ka maika mahabe dépense fotsiny. Madama. Lasa ohatrany hoe izay no naninona ndry. Miteny azay Andriamanitra, ho tarandray izany eo. Sady ilay mademoiselle Sitina be iny mampianatra anay ao. Tena be dia be ko reto tohatra reto ka. Maty asandriko voadona mafy marina. Fa tony koa ve tsy mijery lalana hita fa samy maika izao. Ary eo orinaingana netanao fa tara. Ilay bantom-panala indray ty. Tsy mijery mihitsy izy fa variana mangorona kahiko sy ny fitaovam-pianarako potraka teo. Zay voangona ihany reto. Nifampikaso ka ny tanana sy ilay sipa. Ry lanitro. Ay ianao. Miala tsiny fa tena tara. Tsy le dia nen'olona rangara zavatra ohatran'ireny mba romantika koa. Rehefa potraka ilay boky na kahie eny an-tanan'ilay sipa dia avy eo miara-manangona an'izany zay. Dia avy eo indray mifampikasoka ny tananay ary fampijery ny masonay. Fa ilay teo kosa tena ilay sipa mikorera be iny ve ranga. Vao nahita ny endriko ilay tovolahy dia nahatsipo ny teny amin'ny tany daholo indray ilay kahiko efa voangony dia iny izy ny lasa fa tsy nahatsiry anahy intsony.
Sady mandefa tara. Tsy zany fa tonga avy any an-dafy ilay zokinay dia nanao zao izay mitsamy marina dia fa divaraina vao natory dia tamin'ny fitolatsaka indray vao tafafo. Tsy misy bonjour fa avy dia excuse avec motif sans respect. Bonjour à tous. Moindre respect zany ka tsy tokony ho adinony. Mbola nisy olana nadala koa teo dia maika tara be. Ary so mba tsy nidio vao nankaty. Nanao doso kosa ka. Ianao nge ka analabaka amin'ity taona ity. Mbola mahavita miaritory manao jeu ihany. Zao izay tara koa manaraka dia miteny français satria français ny matière tazomiko. Ao. Oui, madame. Sady tsy vady no tsy zanaka, noho izany mademoiselle. Oui, mademoiselle. Numéro firy moa ianao iny fa zay efa nanao appel teo. Numéro 29 madé. Rijary manana anjiva Gaëtan. Mahazo mipetraka ianao. Bon, hianatra momba ny style direct sy ny style indirect indray tsika izao. Lesona efa miverimberina foana zany efa hatramin'ny classe de seconde. Noho izany inoko fa efa karazana révision sisy zao ataoko izao. Rehefa manao exercice nareo dia efa mahay be daholo. Ao. Oui. Bonjour Maté. Fa izy ndry? Rima no anarako. Rima? Ento. Tena tsy mifanentana amin'ilay anarana rehetra tsy tiany paozy Tsy misy miady rima mihitsy. Ny volo misavovona tsy voabango. Ny akanjo mivaralila ny vozony. Ny kahie eny tanana amin'izany mifanaingitaingana fa efa tsy vita intsony ny nandamina azy. Ny kiraro amin'io andadatoa angamba ny ndramina. Ka mbola be dia be ny zavatra nataoko maraina dia izay no nahatara. Fireo ankizy tonga maraina ireo zany dia tsy manan-katao, Sa adala koa ny fiheverandriano ny zapa-pianatra indray ny tonga aloha ato ampianarana amin'izay classe de terminale. Miala tsiny re Maté fa tsy amerina tsony Numéro firy? Numéro 37. Rary jaune rima fitiavana. Oui Maté. Orsipa. Ndringy ato ka absente ny betsaka. Maly après-midi zao dia efa absente. Amin'izay tara lava tsy misy raisiny. Omaly après-midi? Ieno Tara tonoko fa avy eo navelan'ilay prof niditra ihany. Ndry aza manasoketany namana mpiara-miasa amiko fa tsy azo rariny amin'izany. Ny mpampianatra rehetra dia mpinamana avokoa na dia misy miseho azo rôle aza ny sasany. Absente indry no ato. Ary tsy omaly ihany fa mazana tsy mianatra foana. Fa misy fotoana tsy mianatra mihitsy. Ay, dia mandehana aloha toy izy foana ny tsy fianarana ary. Toy izy ny vakansa fa mbola ho ela ny baka. Sa ho anaraka izy. Mengavo moa re Maté efa mba niazakazaka iringe za teo Ka tsy fantatro zany, tsy dia foako zany. Na nanidina aza fa hoe nisy embouteillage koa teny anabakabaka. Mengavo moa re Maté velao za mba hiditra. Mba fantatro indry moa. Efa saikanao lesona vaovao zay no indre nandondona teo iny. Za miditra atao ampianarana efa tara 10 minitra. Mbola misy tara ihany any arinako. Sady manelingelina no manako taba. Nefa raha mety indray dia mandehana mipetraka fa ny ato anaty cahier d'appel tsy kitihako fa dia absente indray indry izany. Ao. Eny ary tsy maninona. Bon, toizatsika ary izy teo leçon efa natao tany amin'ny klasy ambany fa karazana rappel izy ity. Aty amin'ny tableau ny maso dia ny soratra ny jerena fa tsy le manoratra. Inona moa le izy teo? Fa inona ihany zao mampitabatabana zao Makaleo ndry. Ary fa maninona tsy mipetraka fa mijoro eo anjoro-trano eo kala sipa. Ka zato someny ankizy plasy. Aza misy toetra re raha kizy isy any Ery amin'ny Patricia ery zao misy plasy malalaka tsara. Inona ny sakanesany iny? Sa hoe so manapaka faux ongle na mamono ny déodorant importé avy any Allemagne. Dia zareo fa maika re izy roa vavy samy naka sisiny bana tsisy hiditra. Tena misy toetra mihitsy nareo ka. Dia aiza zany Maté nipetraka? Eo le tsy ry Nathan sy iza moa ny anaran'io bandy manao coupe escalier ohatran'ny karana io.
aleo izy mba hipetraka eo kaiky lisany eo e. Mbola omby 3 parpagna eo. Ndry koa nge tena tara velona izao tsy men'ny ankizy place dia ataon'ny ankizy fanalana. Ndry io ve zao mba nanao dosy alohana andehanana taty? Zahay tsy manana dosy fa lavitra vao misy dia misasa fotsiny Hitako no mitady aresiny eo amin'ny tsena nanosy be fa za fotsiny tsy te hiteniko. Sipy zany ary kala mila misasa isan'andro raha tsy te hamofina trondro maina. Tsy manome tsinona ankizy kosa aloha e. Indrindra efa zatra mihevoka fofo tsaramaso mialin'andro any. Tsy hitako akory izay hoe mamofina eo fa ny posiko ny jerena meloa dia lasa namofina fofona hatramin'ny orana. Zaza vao maliny nampandro ny vatako iray manontolo. Fa nareo ato anatin'ity kilasy ity koa aloha. Amin'ny maha-mpampianatra raha gesta sy ny fanaovana fiainana sinobo ny tsaraina dia mahazo mention impossible daholo. Ny sasany teo princesse nefa ny lelo trohana foana. Ny sasany teo boto nefa zazakely mbola tsisy tsangam-peany. Tsy maninona re mademoiselle fa aleo zahaka sisiny eto foana. Eto koa sady tsy manelingelina ny hafa. Dia raha marareo dia ahoana? Sy maomangatsika be nge io e. Sa efaka mianatra koa dia zara aza mahazo ireo po lavalava. Izy koa ne made tsy azoko hoe inona anao le aty amin'ny privé aty fa tsy makany amin'ny fanjakana any rehefa tsy maharaka ritomana vie millionnaire e. Manginy ianao fa tsy hoe mba navela nipetraka dia mahazo vahana eo e. Samy analabaka ny tanjona na millionnaire na milliardaire na katmi. Aza manana fa mety tsara eto e. Milamina tsara eto. Toy izy ny fampianaranao. Lany taminareo ny orako marina. Amin'ny manaraka rehefa tara tsy misy tafiditra ny varavarana intsony rehefa zany ho ato. Efa salama tsara zany ndry io. Eny tompoko. Fa ndry ty ve zany ho tsy mianatra rehefa alarobia ohatr'izao e. Mianatra fa tsy miverina rivo izay dia nefa koa atao amin'ny hotely alarobia ny tena be olona dia aleoko mandika lesona any amin'izay manome rehefa tsy misy moa dia mitady any amin'izay ahitako any. Indray tsy misy idirako ka ny asa veta ny tena ilain'ny patron fa izy tsy piditra amin'ny fiainan'ny olona. Andana miomana amin'izay ary dia manao serveuse e. Ny tanana avy debrio ny volo koa sy ho sarin-doha rehefa tsy voafeh dia manaova table fa tsy ny akanjo efa vasiko ny ainandro iny no andraisan'olona eo Eny madama. Oay saika adiniko. Tsy hoe eto avy eo fa le vadiko no mijery anareo eto. Lehilahy masika sady entitra raha i Benjamin ka tandremo sao manao vinany fa dia ataony hafa-baraka imasom-bahoaka eo Eny madama. Arindana amin'izay ary andeha amin'izay koa. Liva! Liva! Afilo ianao afarana fandesa izy diary. Tsy mbola hitako izany vatany madama be izany fa malaza ho masika sy totoinina izy izany. Na ny ankizy rehetra aza hono vao mahita azy dia efa miforotra. Ohatran'ny mampatahotra daholo koa izay toerana alehako rehetra ka. Nefa afaka ho aiza moa e. Efa mba miezaka ihany afa-tsy azoko. Rehefa mandray karama eo dia alefako daholo aloha ny fatranoko sy ny saram-pianarako dia mba hividy akanjo amin'ny lavolavo amin'izay indray le sipiny ary kala tia mitokatokana sy malahelohelo lava andraso hoe atoniko manahoany jiva rima ihany ka fa ahoana ho maninona moa zany ianao taralavy misy fotoana aza moa tsy mianatra mihitsy mbola ho fantatrao ihany ray androany ka saingy aza miditra lalina momba fa tsy dia mahaliana ny fiainako
mba mihavona koa ty sipity nefa tsy manjaka. Enina koa moa no iraharaiko anao rehefa tsy teny. Mandinika ny teniko teo ve manasa sainanao? Tsy nampozinao hoe sipa tsy afaka ohatran'izao nefa kay mahevavy e. Dia ozy ianao zao anatsianao any hoe inona koa ny iraharaiko anao. Marina ny ianao ka olona tsy misy dikany ohatravy moa no amakiana aloha na andanian'andro. Mba hafa rangaty sipity ka tsy haiko hoe misaina sa adim-panahy. Variana be ianao nefa ny ankizy efa lasa niditra daholo. Ianao no andeha aloha sa za? Tsy tiako mantsy sao dia hafahafa ny fijery ny ankizy atsika. Tsy mendrika ny lahatra amin'ny karazan'olona ohatranao. Ndana ianao mandeha mialoha ary fa za mbola andeha ho any amin'ny toalety. Reto ny karamandry efa nanesorako ny entana simba reto. Andray kosa madama, na izany aza ve dia efa ho atsasany ange Fa manantena inona? Sondry mihevitra fa melona indriny ny antom-pivelomako a. Adamo, Averiko hatrany fa ny hotelinay tsy mpanao asa soa fa manakarama olona. Ary zavatra efa fanarahantsika no hoe izay manimba dia manolo. na izany kosa aza ve dia reto fotsiny. Za ange madama ka manofa trano ary mbola mpianatra mandoa saram-pianarana ihany koa. Isan'andro efa miezaka ny mamita ny rara rehetra vao mody. Ny alarobia tontolo andro efa tsy miala ato na ny zavatra tsy tokony ataoko azy efa ataoko daholo kanefa dia tsy mba hitanao akory ve ireny. Ka ny andry adalanako. Sanga nanery sa nanambana basy no asa tsy ny fanarahana ny atao. Impiry moa ny vadinao no mitsidika aty amin'ny hotely lasa mampaniraka na hividy sigara na hividy zavatra fa ny ivelany ihany. Avy eo koa rehefa ohatra hoe tsy maharaka ny mpanao sakafo dia izany aseny manampy azy eo. Nefa dia manao serveuse sy manasa vilia isan-kariva ihany angeno ny fanarahantsika madame. Zaza angerika alary manao nangarana eto a. Piasa ho aby dia be. Ary amin'izao zaran'ny olona aza misy asa atao na dia karama varomasaka aza ka tsy indry mihitsy ny amila fileto a. Fa rehefa tsy tamana malalaka ny varavarana. Azo indray izay? Andray kosa ny raro ny mba takiako aminao re madama kanefa dia roka ve ny mba sitrany. Eny ary tsy maninona fa aleo reto ihany. Aleo ampiko an'reto fa sao manozona. Sady fialan-tsiniko tamin'ny vadiko naniraka indriny koa efa ho teneniko koa izy manomboka izao tsy hanao an'izany intsony. Misaotra anao na dia izany azy. Fa nga moa indrisy hoe manana asa hafa ankoatry ny miasa ato aminay indry mantsy isan-kariva sy isaky ny alarobia ihany no miasa ato. Misy fotoana matsaka ranon'olona mandahatra pito amin'ny voamaraina be. Dia misy fotoana koa za maka sy manary fakin'olona na manadio tokotany. Raha matoa kely rima, va au tableau. Andriamanitra, inona no soratako eny nefa za tsy nahavita devoir. Ary mba haingana fa maikanao correction dia hiditra amin'ny lesona manaraka Ka resaka voix active sy voix passive le exercice ihany raha tsy diso a. Ie, fa ny Ela be, navita devoir sa tsy navita? navita ka. Andriamanitra, tia laingako. Tia soa vera mandainga haiko fa tsy maintsy ho be dia mantsy ary na ny mpiara-mianatra anakorana daholo. Andriamatoa kely faneva, ianao no manao ny exercice numéro 2 aingana mankaty amin'ny tableau. Priska no manao ny fahatelo. Zarao telo ny tableau dia eo nareo telo menada. Rehefa vita tonga dia mipetraka dia alefa indray any Miora sy Kevin ary fiderana. Ina re no soratako lanitra. Les données
Soratako ihany fa le valony tsy haiko. Eo raha matoy kely rima. Jereo efa vita ny ankizy taorinanao. Efa ankizy hafa indray no misolo azy ireo. Ianao ty mbola eo. Est-ce qu'il y a des problèmes? Quelle difficulté? Ary aza ohatroriny ty lofa sao de mihintsana zay tsy hintsana amin'ty volo be. Raha atao masina angamba ny départ ka aty Antananarivo ny arrivé. Ny olona rehetra efa mitsotsotra makaina mandritra ny adiny 5. Indri mbola misanehaka miakatra eo mandraka. Ary mba asondroa tokoa aloha ty kiloty fa matsiraviny. Ao tsara vingy ha? Tsy haiko le exercice mate. Ka zay natao tao adika. Ny azy mena-dany araka tamindry zao reo tsy mbola nisy mihitsy hoe marina na diso. Sady efa natao foana zany voix active sy voix passive zany raha vao nandingana ny lycée de tsy sadidy tsony. Ka zangy mate sara raha délibération foana hatramin'izay nisondrotako e. Raha resaka français sy anglais zany de tsy mba kapokako mihitsy. Eto ty ny kahe. Eto ty ho any kahe andry. Ty ary. Zao no milaza fa mahavita devoir. Sady efa tsy mahay mbola mandainga ihany. Ny soratra amin'izany manao kilalaka. Espèce de connarde. Atsipony kaheko sady tezitra be izy. Ieny diso tokoa nandainga taminy. Saingy za tsy nanapo hoe ho tezitra be ankoatran'izao izy. Zao alaivo io kahe andry io. De omeo aty ny carnet de correspondance ary miakatra codis zao de zao. En plus mitondra ray aman-dreny vao mahazo miditra eo amin'ny matière ny mademoiselle Jenny. Amin'ny matière tazomiko zany. Mazava? Azafady moa madea. Tsy fidino angy eny sy navita devoir e. De maninona ary mandaingy? Atsangano ny tanana zay tsy navita devoir. Zay. Reo zao avy de mitsotra. Bon, avy aty nareo telo menadar reo omena punition. Ny punition omeko anareo de zay correction eo no adikanareo x5 avy ao anaty cahier. Asina sonian'ny ray aman-dreny vao miditra eo amin'ny koroko manaraka. Amin'izay sady mahay no matadidy tsara. Zany ny aty amin'ny privé ho an'izay tsy malaly. Indray kosa meo aty ho any carnet de correspondance. Aza manao zay ampiakatra eto ndry fa tsy ho zakandry raha tezitra. Ty ary madea. Va au bureau tout de suite. Aza donona mitondra ray aman-dreny vao miditra eo manaraka. Absente 3 fois moa de efa mise à pied no azo ndry. Plus moa de efa renvoyé zany mazava loatra. Mazava tsara ve zay teniko zay? Oui, mademoiselle. Oka aloha azava fa mademoiselle Jenny tsy nikasy tanana mpianatra teo Tsy azoko mihitsy hoe inona zany le mampitomany. Sa manao ranomasy manetsy kely ka. À la porte. Le sy mpampiara-mianatra aminay antsona hoe rima ve nitako milanja bidon zao nanankiroa iny. Ary matanjaka koa zany andraso moa ty oarako. Oe, tena iny ziva le bandy mpiara-mianatra aminay. Andraso moa ty arabaiko. Izy koa zao mihevitra hoe mianatra aminy ara-pakaran'ny loatra an'izao. Manao any ziva? Manahoana? Matanjaka. Mantry. Tsy maintsy atao zay tsy hahafaty. Zay tsy mahafaty tokoa de manamafy eo. Bidon jaune be anankiroa fiainao rano ve natao indrindray mitondra? Netanao nefa de sipasikilina kely zara raha misy nofony. Mbola miveriny impolo eo ary afarafahakeloniko. Za tsy manana borety de tsy maintsy taterina tanany. Ary ianao marina ho tato ato zay tsy nianatra tsony fa ngatsy te hanala baka. Mazotory ianareo
Ho iteny ihany e. Ary mandehana amin'izay fa sao dia tara eo ianao dia ho bedy. Sady raha tsy diso dia monsieur Arnold prof matematika mihitsy izao rehefa avy eo e. Sady tsy mahazo tolérance izany mihitsy rehefa tara fa avy dia miandro kory manaraka. Ka dia mandehana amin'izay aro fa aza dia variana mandany andro amiko e. Tsy azoko mihitsy ny sipinika. Misy zavatra be dia be tsy azoko momba azy. Dia fantatra ny momba azy saingy ataoko inona moa. Dia inona no fiatraika an'izany amin'ny fiainako? Aleonao fantoko amin'ny baka fa aza variana mandany andro amin'ny olona ohatra azy marina. Io misy olona voatonga. Andraso antanina ny komandiny. Anao varaka dia ataovy akoho gazoron loka. Mba asiola sary dia anaovana jus garana iray vera miaraka aminy. Andriamanitro, mademoiselle Jenny ilay teo. Tsy haiko na hitany ana tsikarany. Raha manontany ahy izy dia inona no havaliko azy. Tena andraso ankizy hafa no irahako anaty trano komandiny iny ka. Fa maninona tampoka teo indraiky ho ary izany lohako izany. Marina tsy mandraiky fanina. Aleo aloha hipetraka hitorombony eto ka. Ary fa inona indray ty atao eo e? Nefa indry teo efa hitako nandray an'io tovavy io. Tena lasa ny vadika nararo any lohako dia lasa fanina. Etsika indray ny andro be ny kalakely ty. Diary a! Mba raisiko kely aketsy mademoiselle manao akanjo fotsifotsy milashe volo itsy a. Vary ray plat dia akoho gazoron ny komandiny. Ampiarahana amin'ny jus garana sy lasary izay misy ao hony. Tena tsy azoko mihitsy indry ity ka. Fa inona mahazo andry e? Tena aloloha izany mba hakaina kely eto madama. Aretina ando sendra ny serana fotsiny iny. Sendra ny serana ahoana e? Efa impiry izay? Ka efa tsy maninona fa aleo ary hitsangana eto amin'izay e. Zaho kosa aloha tsy hanatona akaiky an'io mademoiselle Lutsony. Tsy tiako be fanontaniana amiko io. Sady zaho koa tsy te hiresaka aminy. Tsy tiako mihitsy izy miteniteny amiko. Manao ny rima? Manao ny paster? Aro aiza ianao izany manao dia maika? Ndeha hikarama re. Raha tsy izany tsy mihinana. Tatoato tokoa ange ianao ka tsy tazako mifikifiky mandeha mianatra intsony e. Toa lasa maharitra be mihitsy aza milanja bidon jaune isaky ny maraina fa tsy toy ny taloha hoe mirotoroto maika monjy fidirana maraina. Ie, ka efa tsy mianatra intsony mihitsy aza tatoatoko. Rimo! Zazavavy kely izao ve ianao dia efa tsy hianatra sady nefa mbola aizy ty lalana. Nefa moa ianao tsy efa nalabaka amin'ity taona ity. Ie, analabaka amin'ity taona ity ka. Dia mandehana ara mianatra e. Ny taona ity efa hisasaka ka sao dia tsy haraka eo. Mba farafaratsy ny azo ny diplôma baccalauréat. Dia mba manaova koa metimety fa tovavy ny teny. Jereo ange ty pozinao raha mba mahasarika mihitsy e. Nefa dia olona efa mpianatry ny lycée. Tsy tia nazava-betsaka aminao a pastera. Tsy hainao mihitsy mombaka izay no mahatonga anao avy dia hitsara isaky ny mahita. Ilosako aloha ianao fa mandra-piona. Dia tandremo tsara ny fitondran-tena fa ianao no hitan'ny madamako miresaka matetika amin'izany lehilahy zany a. Nefa izany tovolahy izany toa hoe tsy mifanentana aminao hoe tadio fa misy angely lehilahy ka te hanimbazimba anao fotsiny ka rehefa azony izay lany dia avelany eo ianao e. Njiva angamba izany. Dia teneny madamanao fa mpiara-mianatra amiko iny. Dia izao koa aza dia misahirana miditra lalina amin'ny fiainako fa na zaza efa te hivoaka. Veloma ianao. Enjan'izany raha karaha kely a.
Azafato hoe Njiva. Eno mandeha. Ono somba eny akaikinareo no mipetraka ilay tovavy antsoina hoe Rimy. Tena akaikina izy ka. Fa mazana mihitsy izy no hitako foana. Zany. Dia manao inona izy isaky ny hitanao? Efa ela mantsy izy no tsy nianatra na tsy tamin'ny koriko aza. Indraindray izy makaran'olona vao maraina foana no hitako melohany andehanako hianatra. Fa atao hoe miasa any amin'ny hotely zany koa izy. Dia indraindray manasa vilio amin'ny hotely io rehefa mirahavavy mianatra teo aloha teo. Fa amin'izao na zaza efa ela tokoa tsy nahita azoko. Fa misy zavatra fantatrao ngam momba azy iny. Ohatra hoe ny trano ipetrahany, na ny havany sy ny sisa. Tena mitovitsika Madia. Tsy misy zava-pantatro momba azy. Saingy tia lalana zavatra izay tsy mbola fantatro momba azy koa. Ka aiza ve dia tovovavy ohatran'iny izy dia sady mianatra no manenjika makaran'olona maraina, manoatra noho ny lehilahy. Avy eo koa mbola tsy maintsy manadio sy manasa vilia any amin'ny hotely rehefa hariva. Dia isaka alarobia koa izy tsy mianatra fa manao serveuse amin'ny hotely io. Hitanao angaza ny hotely zany? Tsy hitako sady tsy fantatro. Izy koa moa tsy nilaza ninina momba azy zany. Misy fotoana mba nanontany momba azy fa ozy izy hoe aza misahirana mamantatra ny momba azy ony fa tsy dia mahaliana zany. Aza miasa aloha amin'ny karazan'olona tsy misy dikany toa azy ony. Zany. Hoe, vita ny fankandrifotra. Nitazoniko teto marina ianao. Sady ay moa efa profiafa ny miditra eo avy eo. Lozako aloha ianao dia miala tsiny nitazonanao teto ry Njiva. Tsy maninona ka. Volana izay tsy nianarako intsony. Naleoko avy dia niasa tato amin'ny hoteliny Madame Odette. Tato ato niova be Madame Odette sady lasa mahery mikitakita amiko. Indray aza moa dia lazainy fa izany manadala ny Benjamin vadiny isak'izay mankaty izy. Nefa dia ny vadiny mihitsy no mety aladala amiko. Misy fiovana tokoa raha teo amin'ny fomba fiakanjoko ny resaka satria ny karamako dia saika fitianako akanjo vaovao ary tsy maintsy mahazo ana dia amboniny sy ambaniny fotsiny azy isam-bolana. Ny voatran'olona raha teo voalohako ara-dalàna ihany. Lozy mandefa finany indray. Manoatra noho ny efa mananjanaka firy na manamarary efa ho faty any amin'ny hopitaly ny lasa saina lava izao. Sa mieritreritra ny fihetsika ao atao ambadiko rapitsy fa izy indray ny eto? Ka lasa saina amin'ny fiainako fotsiny a. Tato ato izay mantsika lasa manao metimety nambany tanàna mihitsy. Ny hitsikitsika tokoa tsy mandindia foana fa ao raha. Inona ny tianao ambara madama? Miketrika papasosiko. Ny vadiko efa manome toky. Raha tsy izany ve nafoy hatramin'ny fianarana nefa olona efa hanala baka? Diso ianao madama fa tsy mieritreritra an'izany a. Hay, fa reny ankizy mitantara amiko aty ireny izany mandainga sa mampiady mpiasa sy patron? Tsy haiko aloha izay eritreritry ny vadinao fa ny ahy madio ny saiko. Eno ny aza tratrako fa sady alako baraka no mbola 0 ariary miala eto a. Tsy vitan'izay fa mbola ho ataoko ambany ny lohandry. Mahazo matoky ianao madama. Inona no atao anao madama? Toy Rima. Rima ve ndry? Hoay, Mademoiselle Jenny. 10 volana ty aoriana indray vao hitako. Mety olona mitovy angamba ka. Tsy mandainga ny fijeriko fa tena Rima ianao ary ny mpiara-mianatra taminao izay mahitanao matetika anao milaza fa miasa manao serveuse amin'ny hotely ianao. Aika ato izany ilay hotely. Inona ilay komandinao Mademoiselle azafady fa mbola misy koa olona hafa tokony ho raisina. Ataovy vary ray plaky dia ianomboritra ny loka.
Apio jus citron sy lasary concombre na lasary karoty mety daholo. Andraso ara ilaiko vetivety a. Irima tena izy ka lasa niova be izy. Ny fikanjony a efa mahazaka an'ilay conviction eny bioririka. Ny volo to mba lamina fa mety ny pasoana tamin'ny fera gasy angamba. Fa lasa miavona. Mino aho fa tsy niverina tany am-pianarana intsony izy to ren'ilay zanam-piantsony ray aman-dreniny iny satria androany ihany koa tsy alarobia. Tena diso ihany aho tamin'ireny ka. Reto ary ny komandinao madama. Ie, dia masotoa homana dia raha misy zavatra tadiavinao dia atsoy hatrany izahay. Merci. Tena lasa miavo ny kala. Asa hoe tena tsy tadidiny avy sa tsy dia halala fotsiny izao. Fanina be Andriamanitra ny anjirabe ilay tovovavy. Rima ao aloha zareo am-pifatorana ity a. Ino kosa izy fa nahatsiaro ka. Rima, ahoana moa tsy alalako fa ndry tokoa io e. Ilay mpianatra tsy tian'ny ankizy fa sahirana sy mikorerarera. Aika ampiasan'ny hotely sady efa niova fomba fitafy. Ary ao aloha sotra ty rano ty haingandry e. Fa efa mpahazo azy angano ohatr'izao. Enao marina. Sy mpamarary lava manoatra noho ny voan'ny andro be. Misy fotoana tsy hay hoe maninona dia milaza fafanina dia eo aloha mitorevaka eo minitra vitsivitsy. Raha tsy izany dia torana mianjera ohatran'ilay teo. Tsy haiko izay any an-trano any fa aty amin'ny hotely ny hitako. Efa tsy maninona fa leo amin'izay hitsangana. Fa inonao moa izany izy ry mademoiselle kely? Mpianatra izy ka. Nefa dia hitako miavy ny ery izy mandray anao fa tsy mba sarika. Sa nanao ratsy tany am-pianarana? Miala tsiny tokoa madetreniny avina taminao teo a. Rima tokoa no manoloana anao. Saingy efa tsy rima tamin'ny endriny nahazatra fa irima amin'ny endriny vaovao tsy dia mankaiza. Tena marina tsy tia hanazavazavatra be dia be aminao ka aleoko ny asako ihany ny ataoko. Ka za koa nge tsy hoe aninona ndry e. Haiko fa mbola tezitra tamiko ny tamin'ilay nasaiko nitondra ray aman-dreny sy nasaiko nakany amin'ny birao iny. Saingy efa naninona kia tsy misy fantatro izay momba ndry. Saingy mifona. Aza manahy ianao fa tsy mitana alahelo aminao ka safidiko tsy niombonako na tamin'iza no hoe izahay ala tsy hianatra tsony. Fa dia nahoana kia baka efa akaiky io? Ie, baka efa akaiky tokoa saingy ny saiko tsy mahay ninona. Indraindray aho manontany tena hoe tsy natao ahy mihitsy ve izany olona manam-pahaizana izany na dia efa miezaka aza. Tanao tsara ngamba ny fahaizako tany am-pianarana. Ny saram-pianarana nefa aloha ihany. Zara teo privé ka naleoko natao hofa-trano ny saram-pianarako e. Izany hoe manofa trano izany ndry? Eny tompoko. Mety angamba raha mbola iresaka nareo dia maka mihitsy aloha seza ka. Rima koa rehefa tsy maninona dia mandana raisiny olona. Oe, azafady re, dia miala tsiny indrindra madama. Fa raha mety aminao aleo izany mba hiresaka aminy ohatra hoe fefakadiny eo e. Tsy maninona fa omeko vola ianao. Aleo hivilarana fa tsy dia azo moraly leto a. Rima, fa saika ho aiza anao nividy taty ny lalanao? Tena hitany amarina. Manahoana pastera? Manahoana? Tena niova nge ianao izany tato ato e. Lasa jejojejo loatra indray.
jereo ange mipatalohanao raha tsy slim loatra nefa ianao kelikely ny volo natao an'ilay miorongorona madinika sady mifariparitana ohatry ny tiratrondry atao amin'ny andrina. Ka inona moa zany le tianao atongafany? To isaky ny mahita mantsy ianao dia mahita kianina foana na ratsy ana tsara. Ka didiko zany satria ny pastera dia mpitay izy. Fa tsy mpitsikera fiainan'olona. Ary ny hoe adidinao indray aza misahirana fa ny vadinao ambena anaty tsara. Hafahafa ngeza teninao zany. Fa mety hahatonga saina anao. Zany indray ve no tokony tonga saina? Aika efa tsy niverina tsekoly mihitsy fa najanona hatramin'ny fianarana fa naleonao ny asa. Izao nataoko anao pastera. Ny fiainako za ihany no mahay miaina azy. Noho izany aza idirana kory fa tsy misy azonao atao no momba azy. Ka anisan'ny fitoriana ireny fitenenana fa tsy hoe fidirana amin'ny fiainan'ny hafa kory. Ny hafa zany itorianao fa ny vadinao mipelipely kety seroa sady diso manara-damody tsy mahamendrika ny vadina pastera tsy hitanao. Mihevery ianao tena. Torianao eraky jodisy samarika nefa ny ao an-tranonao avelanao ivoaka ny vala. Tena mafy zany vavy zany. Misy zavatra hitanikala kely iny zany raha azoko tsara, indrindra momba ny vadiko. Folo rasy sasany alina. Marina raha mba mahita tory fa mivandravandra fotsiny eto. Efa miezaka ihany fa tsy mety. Manidina foana ihany ny eritreritra. Niala tao amin'ilay fianarana ny asany ino ny Mademoiselle Jenny araka ny resaka tany amin'ny hotely iny. Fa ianao angeka efa hitako ny sakafo tato 5 volana lasa zay e. Dia gaga hoe izao indray ianao vao hitako. Misy taratasy karakaraiko izay kely aty fa za io efa nitao masina indray no miasa amin'izao Efa tsy ao amin'ilay toeram-pianarana misy andreny intsony any miasa fa efa miala tao. Zany? Fa ahoana ka? Proviseur tsy mahay miaina. Tsy menatra mihitsy ny indreny kôto mpampianatra. Loza kosa dia ahoana? Tesitra dia avy eo nanao taratasy fangatahana ny alina dia tsy mahazo ny alina hono. Ny fompona sy ny ladilady fa tsy noenoko. Avy eo ilay boky antitra hany amin'ny mpampianatra hafa indray no mamaty-dresaka hoe za indray hono nanadala azy fa izy efa sola loza rara misy volo azo isaina iny ve hono dia asa ikeo tsipa kely oatra. Enjana kosa mainka tesa dia nivazavazaiko tao amin'ny birao any tao hoe fa ny sipa kely oatra nay indray zany no ikoto olona sola vantiny oatra nareo. Misy mpampianatra nahita sy nareo fa tsy nondraraiko rizariza vao afaka ny ala tao raha olako hoe ampiakariko ny raharaha dia entiko any amin'ny lalàna vao nifototra ny anao lahy. Proviseur poulet de chair ny andrefa na ny resaka droaza tsisy hainy akory. Dia ahoana ozy ilay mpiara-mianatra tamiko ireny tao anatin'izany rehetra izany? Samy nivanaka ny rehetra hoe aika izany tia natao proviseur atao nandritra ny taona maro. Noheveriny nisomba azy angamba ny mpampianatra namana nefa mainka nanome tsiny azy daholo. Marina kitsina ny mpianatra eny amin'ny bebe aza mbola misy lohany. Fa iny lohabe aniko tsisy lohany ahoana? Misy lohany fa adiny ny zenanao azy nameraka ny ati-dohany zany ve kiny mba afisainany. Tena tohana tanteraka ho an'ny foko. Zaki tena mifona mindrita amin'ireny fihetsika nataoko andrita aloha reny Eno ary ny mpiara-mianatra tamiko zany tsy nisy nahatsikaritra ny fialako. Tsy haiko aloha fa enjiva no hoe te halala ny momban-drio hony. Lena ny momban-drio ilay zanak'olona any. Mba misy malahelo sy te hafantatra momba ihany ka eto amin'ity fiainan'ity. Avy eo nomeny Mademoiselle Jenny vola mitetina raha etsy ariary ato alohan'ny nandehanany. Fitiavana venao maritako an'izany sa mba hamelako ny atotsony?
ambaravarana dia ndana miverina fa madama Odety sady tsy mandray olona tarany lava sady vehivavy tsy mahay miaina. Ale fa ahoana? Inona ny atsoko? Feno tena fenako iny kapoaka koa. Nandefitra foana hatramin'izay. Saingy izao kosa efa aloalika ny ranombarika dia miala tsiny Odety raha handray décision ferme. Fa nisy inona madama? No dia aloha izay maly a. Ndrisy mpiasa vitsivitsy ny tafajanona farany tato amin'ny hôtely. Tonga tateo ny vadiko ary dia niaraka nareo roa. Marina sa diso? Marina tokoa aloha hoe niaraka izay. Saingy niara-nody fotsiny satria tany amin'ny lalako ihany ny lalany. Tsy mino an'izany Akia. Tsy vita an'izay fa mbola nisy vola ray hetsy ariary teo eo tao anaty poketrako izay nasaiko nentim-badiko no tany an-trano. Saingy poketra efa tsy misy ninina ny tonga tany. Tsy mahafantatra ninina momba an'izany re za madama. Fa tamin'ny firy moa vadinao no tonga tany an-tranonareo? Efa ho tamin'ny 10 ora sasany alina be izao. Ka sao dia mba niodina ary izy na lasa mipangaro-poso ny vola tao anatin'ilay poketra fa tsy te hiteny aminao izy ohatra. Na sao dia mba nomeny vehivavy hafa fa tsy za. Tsy vitany efa mpangalatra ty fa mbola mpanasiketa olona ihany koa. Raha manakambo ry anina dia ndana mivarotena rehefa te hizesta fa tsy nihan'ny olona ny alaina. Mazava? Fa tsy nakan'izany aho Lasa mandeha mivoaka e. Tsy mila olona tsona hoe rima ny hôteliko. Lasa! Dia ahoana ny karamako madama? Ny vadiko efa nalaindry. Mbola niampy kadô ray hetsy ka mbola mitady inona indray. Mitady taroka be tsy niala vola. Eny ary. Andeha. Saingy tsaroa fa misy io Andriamanitra io ary mijery midina. Veloma ianao dia misaotra. Za ty dia lasa mpirenireny tsy misy aza. Na nitsaka rano aza efa tsy mety ampikarama intsony ny olona fa hoe efa misy lehilahy matanjaka hoany. 3 volana sahady izay no nialako tao amin'ny hôtely nisy an'i madame Odety. Amin'ny herinandro ny baka. Dia za zany anao inona sa ho aiza? Indrisy ry fiainako mahantra mahonena. Iza reny mba hitarainako e. Oay, azafady madama. Azafady fa variana be ianao dia voatonako. Tsy naninona ianao Anka, tsy maninona. Za no miala tsiny aminao tsy nijery lalana ka saika nahatonga accident ho anao. Rima? Nziva. Oay, lasa niazakazaka be izy marina. Aiza no ahitako aniny? Andraso injehako amin'ny moto. Tsy ataoko fantatrano fa horiako Nziva. Tsy tiako ianao hisahirana ny amiko. Mandeha be kely izany ino fa lasa niditra ny elakelan-trano? Ataoko ahoana ny hiditra trano? Aiza no mety ahitako ny misy azy? Izy matso toa efa tsy hitako makarano amin'ilay lalana makany am-pianarana intsony. Zara teo amin'ny herinandro efa nalabaka. Izany hoe tena tsy nalabaka mihitsy izany izy iny satria na ny convocation aza tsy azony. Roapolo taona zao. Rehefa nirendreny teny foana nandritra ny volana maro dia nahita fiainana hafa izay mbola tsy niainako ankehitriny. Taloha dia irima verisaina, irima mikorovirovy, avy eo indray irima jejo tsy afaka. Fa ankehitriny kosa tsy haiko hoe inona ny fiantsoa fa lasa tia manao akanjo mianjakanjaka sy mampiseho vatana. Lasa tia revirevy ihany koa.
indrindra moa manao mamimamy rery alohany atory. Raso aloha ampirehitra sigara fa dia hifoka be aho zany. Dia ametraka fanontaniana zao ianao hoe fananinina. Efa misy zavatra aza tonga tao an-tsainao hoe eny nahita asa ary asa efa fantatrao le ao an-tsainao mihitsy. Andraso ange tantaraiko aminao ny endriko amin'izao dia alefo sary an-tsainy ny voloko ny tapahako nataoko coupe carré, ny lokoko marron vao avy natao teo mihitsy, ny akanjoko sady fohy mampiseho fotra ny tsy misy tanany fa mampiseho sandry, ny lokony mavokely, ny sandroko ankavia indray nasiako tatoazy miloko mainty misary voninkazo, ny ambany short fohy sady malama mampisasape, ny tongotra ankavia nasiako rojo varahana milokom-bolamena. Teo nisy fotsy authentique no nampiarahako amin'izay rehetra izay. Ny tarehako indray miosina make-up, ny volomaso ihany koa namboarina, ny molotra indray nasiana rouge à lèvres, ny hotanana rehetra nampiana vernis à ongles maro loko, namboarina vao teo daholo izany a. Andeha hiasa mantsy za rehefa avy eo. Oay, saika adiniko. Ny tendako misy collier kelikely, ny kavina pointu argenté. Tsara ho amin'izay ary a dia mametrano ty avy eo. Mety azo 18 sur 20 zao hoe. Nefa koa mety azo 2 sur 20. Fa raha za manokana no mitsara ny tenako dia sady mahazo 20 sur 20 no mahazo 0 sur 20 ihany koa. Tsy hoe tsy tiako ny tenako fa ny fiainako mihitsy ny tsy tia. Noho izany aleo zany hiezaka azo azy. Aza matahotra fa tsy ataoko mahakasika an'izay tsy tia aza ny fiainako izany. Afaka baka ihany avec mention bien. Io ny anarako fa misoratra. Rehefa napoziko ihany aloha. Tsy hitako izay asiako ny tenako ty. Fa misy zavatra tsaroko tampoka. Irima. Manahoana izay izy ihany. Na tsy nanala baka azy izy dia aiko fa manetretra mahita an'ireo ankizy faly fa afaka baka. Manetretra izy satria na dia izy mbola nianatra aza dia tsy mba nahay mihitsy. Izay koa ngamba no nahatonga azy tsy dia herika fianarana intsony. Viteny ny baka ary efa nivarosoana tsara. Tsy maintsy ataoko izay ahitako anao Rima. Hitady ary hitady anao. Ka raha mbola hita Antananarivo no misy anao dia tsy maintsy hitako. Ohatrina ke ty robe sexy ty? Efa misy prix atao anatin'ny col. Mahazo manandrana? Bon, eny ary. Miverina eo za rehefa avy eo fa sady mijery fitaratra fa ho amin'ny vestiaire aloha. Oay, izany atsarako ato anatiny. Marina tsy rono pilatro rono ny fetra. Tsy mba kiala Rima tsony ty manoloana ny fitaratra ty fa mety Katy Perry mihitsy angamba. Oy, zao kosa aloha dia fampialina izay miteny hoe Kozatina fa tsy Taifine. Fa ny olana kely zao dia ny volako tsy ampy. Misy artikla nandeha lava moa ato. Tsy izany fa hijery pataloha miendrika jeans miloko mainty be ireny aho matsy. Ay misy. Eny ary.
Lanitro anjivy io. Rima ve ianao? Laza ho ara tena rima marina ianao fa efa ela ny antady azy. Tokony hoe vehivavy oatra zao ve le olona lazainao fa irima azafady? Misy endrika itovizanareo fa ny mampisalasala azy zao dia ianao manara-damody, fa ny rima fantatro dia rima ratsiratsy fiakanjo, tsy mamanana vola andehanana botika ohatran'izao. Dia mazava ho azy zany fa tsy rima tadiavinao zany tia manoloananao ty. Fa rima ihany nefa ny anaranao. Rima misy dikany fa tsy rima tsy misy dikany akory. Sa rima misy dikany ny rima tadiavinao? Eny izy aloha ny tena hoe izy ny tsy misy dikany fa azaliana te hafantatra azy. Miala tsiny akefa tsy ampy ny volako a. Aleo averiko le akanjona dia tiako be aza. Fa tsy ampy ohatrina ny volanao? Ao alohanao nga? Raha nanako dia alohako. Tsy ampy 100,000 francs? Ay ve no everiko fa dia hoe 250,000 francs. Jiva, za tokoa ty. Irima le tadiavinao saingy matahotra anao. Efa namposiko. Fa matahotra ahoana ianao? Matahotra so ianao be fanontaniana amiko. Haiko anefa fa tena vonina nampy ahy ianao ka izay no mahatonga nitsotra avy hatrany na dia namolaka za tamin'ny voalohany. Mila miresaka aminao Rima. Efa fantatro ka. Eny ary. Olazaiko aminao ny ampahan'izao fiovako izao. Saingy misy kosa mijanona ho tsy ambarateloko hatrany. Mba tsy ho aty hoe kio madame io azafady. Io borivolo manao coupe flip-io e. Io madame mitady ho mademoiselle tsara tsentsina ohatran'ny saosisy io. Sa tsy moa patronne anareo? Tadiavin'io madame coupe carré miloko volo marron io e. Ay ve kiala diary ty e. Aleo izy ny teneniko avy hatrany dia ndeha kiala mandeha fa mampiomehy tsy mahay miasa e. Mety iny angamba no soloko. Lanitro, ino ny ty hitako ty? Atao ohatrany tsy olona zato izy. Fa anjely io. Anjely. Biby rianina. Biby tsy hay hoe avy aiza. Mipetrapetra. Ka inona ny atao anao? Lazao izay tindriam-baramiko fa aza eo ny be safary eo e. Sa tonga eto anatrehako te izesta hoe efa niovy kiala Rima fa tsy ohatry ny taloha mpiasan'ny hôtely tsony. Rehefa tsy hinambary dia io aloha ny sotroiny jus papay e. Raha te hisotro avy dia maka. Sa adiny kialam-pangalatra fa aty hôtely ty. Vadin'iza indray ireny na hodiny taniny dia my style tsy ampy fitaovana eto anoloko eto izy e. Moramora ihany ny vavanao madama sao dia hovidinao lafo a. Zay. Ato amin'ny toeram-piasako angendry izaho e. Sao mba andriny tokony hivoaka fa manome fanafitoinana. Andeha tokoa e. Anatitra n'ity taratasy misy ny adresiko ty fotsiny ny antondiako. Tiako mampafantatra aminao fa marary azo miresaka aminao zao. Ka raha tsapanao fa nisy soa ihany ny raha tsika dia mba tsy dio ihany a. Ao anatin'ity taratasy ty ny adresiko. Dia miala tsiny tamin'ny fihetsiko sy ny fiteniko teo fa iny sisa angamba ny farany. Veloma ianao. Manahoana ianao? Manahoana ianao pastera?
ela ianao tsy hitako fa mety miasalina koa angamba. Ny paozy amin'izay ny voavetivety kely teo fa ahoana izao Rima? Efa tsy fotoanan'izany fanontaniana izany intsony izao mety efa ho fantatrao ihany indray andro raha mba liana ny momba ianao. Tsy azoko. Ary ahoana no nahitanao ny tranoko? Tsy mba manam-pandrinana hita ny tranonao tokoa taloha. Saingy ankehitriny dia tsy maintsy nataoko izay ahitana an'izany. Ary mino fa raha miezaka ianao dia ahita ny trano keliko ihany koa. Fa misy inona? Marary ary ny angatahako dia ny mba hitsidianao tiany adresiko. Veloma ianao? Adala. Zaza fingafingainao ka inona ny alehako any? Sady tsy lazain'ny olona fa miaraka amin'ny mpivary-tena avy amin'ny paozinao iny. Dimy volana izay nilaza. Mireraka. Tsy mbola tonga nijery ateto na i Madame Odette na i Pastera Emilien. Mandrosoa? Niziva. Tsy nampoziko tonga hatraty an-tranoko ianao. Nataoko izay nahitana ny tranonao na dia nafenonao tamiko azy. Aiko fa misy mahazo anao indray Rima. Dia ho vitanao ve ny anafina amiko? Marary tokoa Anjiva. Fa raha tena tia hanampy ahy ianao dia aleo mba afaka 3 herinandro ianao no miverina. Tsy azoko Rima. Fa inona ny anton'izany? Amin'izay angamba ny ahafantaranao momba Anjiva. Mingavy ianao Ka ianao ange marary. Sady toa tsy misy mpikarakara. Raha misy ny fitiavanao tia hanampy ahy dia izay atao efa vitanao ny adidinao. Dia nanao ny fomba rehetra nahitanao ny tranoko. Indray ary. Fa izao aloha. Aleo za mba hitafatafaminao eto. Kanefa dia malahelo aho milaza aminao fa tsy te hiresaka mihitsy Eny ary. Afaka 3 herinandro aho izany niverina. Ody. Efa misokatra ny varavarana. Io efa matory eo am-pandriana eo Rima. Tena matory izy izany. Indrisy iray Rima tia hiazanao. Le tarehy feno make-up tia nanjary ny kepaka zara raha misy nofony. Ny vatanao amin'izany lasa ny fitana. Ary dia tao raha nasisa ny fonosiny notitra. Le volony lokony sy nataony kopy kare indray efa tsy hita soritra intsony fa mitady hiverina amin'ny taloha fony izy mianatra indray. Tena ontsa loatra ny foko. Variana be ianao mijery Ay ianao mihiratra. Tena marary ianao Rima. Inona loatra ny mahazo anao Lava loatra ny tantarako Njiva. Saingy misotra anao ny sisika te halala ny ampahany. Marary tokoa ary tsy haiko izay mety ho toyiny. Rima, tsory amiko ny mariny. Aleoloha za tory indray misotra anao nanaiky ny verina taty androany. Azonao atao no mijery maharitra any io. Rehefa izay dia tongava maraina be raha mipitso. Andao ianao entina any amin'ny dokotera Rima tahin'Andriamanitra. Ontsanao loatra ny foko. Efa ampy ihany fanatanterahana an'izay lazaiko Njiva. Aleo akipoko ny masoko dia mingavy anao aho ody dia raha pitso maraina ho amin'ny verina. Izay ny angatahako aminao. Eny tokoa fa nakipo mora ny maso ny tena tory izy. Reto andofandrinany reto izany ny sakafony teo. Vary malemy miaraka amin'ny kitoza.
trano amin'izany mikorotana ambony ambany. Eo amin'ny fandrinany feno lamba misavofona. Dia ary iny ty ohatrany boky miloko mavokely ity. Andraso hoe sokafako. Dia renge izy zany. Aleo etiko dia vakiko raha alina. Raha pitso vao maraina be amin'ny verina ty araka ny fangatahany. Sivy alina pile izao. Aleo amin'izay sokafako le diary dia ho vakiko izay ao anatiny. Diary ny Raharitsona Rimafitiavana. Anio 14 Aprily 2024 no anomboka hanoratra an'izay tadidiko ato anatin'ity boky miendrika diary ty. Na ny lasako na izay mbola ho avy. Amin'ny 7 alina mahery 10 minitra izao. Jiro mandeha pile mitsolopolopy no isantarako azy. Zanaka vavy tokany Raharitsonarivo sy Raharitsona Mariety aho. Mazava arak'izany fa fitambaran'ny hoe Rivo sy Mariety no nahatonga ny anarako Orima, izay misy dikany hafa ihany koa. Nampiana hoe fitiavana satria ny fitiavana hono no fototry ny maha-olona. Sipakely tsy dia mivaky loha amin'ny resaka fiakanjo, teraka tao Ambatondradama faratsy fonenan'ny dada sy neny aho. Nianatra tao Faratsio, classe 2 6e hatramin'ny classe 2 première. Voalohan'ny volana Janoary 17 andro alahady no nahafatesan'ny raiko no lozam-piarakodia izay nahazo azy tany amin'ny faritry vakina Karatriny. Raha izy sendra ho any Antsirabe hamonjy an'ilay anabaviny antsoina hoe Alisy. Taona vaovao fifaliany rehetra. Fa izahay kosa voatondranomaso satria ilay ray natao andrankinana no lasa tamin'ny ora tsy nampoizina. 20 volana Septambra 2024 indray no maty nandahoany reny. Andro alarobia tamin'izay. Alarobia tsy miverina tokoa angamba. Tetsy andan'izay anefa dia tsingerinandro nahaterahako ny 20 volana Septambra. Tsy dia fanaonay loatra moa mankalaza tsingerinandro ka izay ny tsy dia nampiraiky anay. Fanao ny neny no manasa lamba irery any an-tsaha. Tsy aiza niseho tany fa ny fantatra dia fanina izy, ary ny anjera rery tao anaty rano ka tsy nisy nahita raha tsy izy efa tsy nisy intsony. Maizina tamiko ny tany aman-danitra. Nangidy hatramin'rorako narian'izany vaovao izany tany Faratsio. Nanomboka teo dia toy ny olona verisaina ary tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarako. Classe 2 première no najanona tamin'ny fianarako. Ary ny mitoy Alisy Dadatoa Arivelo no nandray ahy. Izany hoe nentin'izy ireo nifindra tany Antsirabe ataoriana izay. Daty tsy tadidiko. Nanararoatra nampiatra ny filandratsiny tamiko Dadatoa Arivelo, ary lasa fanaony izany rehefa tsy ao an-trano ny nitoa Alisy anabavin'ny dada. Nisy fotoana mba nitantaran'izany tamin'ny nitoa saingy izaho indray hono ny diso. Mody adala.
nisy resaka famomba ny adilova teo amin'ireo havanay izay tsy tiako idirana kanefa nahatonga azy ireo tsy fandevy maty. Tia manavakavaka sy tia manambany olona ny havako ary tsy tia olona mahantra. Lasa nisy fankahalana azy ireo ny foko ary tsy tia hafantatra an'izay mbola tsy hitako no sady tsy tia hifanerasera amin'izy ireo tsony. Fetim-behivavy 9 volana marsa 2024 no tapa-kevitra fa hiala ao amin'ny datatosiny iny to. Notazomin'izy mivady ny taratasy-panananay rehetra ka vola mitetina 2 hetsy ariary no nalaiko tao amin'ny fitoeram-bola n'izy mivady. Dia niakatra taty Antananarivo aho. Nitady trano teny ary nahita ka nanofa. Zareo mivady ihany koa moa tsy nieritreritra ny hitady ato aorian'izay. 15 volana septambra 2024 indray aho no nitady fianarana teto Andrenivohitra. Ny anefako nofatranoko dia tsy misy afa-tsy ny mamafatokontany sy matsaka ranon'olona. Fa 3 herinandro tao aoriana io vao nahita asa manasa vilia sy manao serveuse indraindray tao amina hotely iray. Kambotivy amin'izay indray mbola nararotiny ny havany. Tena mahonena ilay zanak'olona fa miady rerika. 7 volana oktobra 2024 ny miditra voalohany tao amin'ilay sekoly nanitratako anarana mba hanoizako fianarana. Io daty io no nahatsapako fa tsy natao an'ny olona toa ilay sekoly. Ary io ihany koa no nahatsapako fa tsy ahay mihitsy aho na aiza sekoly ifindrako na aiza satria zaho avokoa no misahana ny zavatra rehetra. Saika isan'andro aho bedy foana satria sady tara lava no matetika tsy mianatra. Amin'izay indray tsy mahavita enti-mody. Farany moa hoe tsy mahazo miverina raha tsy mitondra ray aman-dreny. Avy eo dia tsy miverina intsony aho. Ny antony satria tsy manana ray aman-dreny sady mipetratr'ery. 9 volana desambra 2024 andro alahady no henoko fa mahay ny tranonenany dadatoa Arivelo sy nenitoa Lesy tany Antsirabe. Mahay tao izy mivady ka maty. Tsy tonga tany aho, tsy nieritreritra no any ary tsy nisy nampandrefa feo ny reko. Ireo zanany 3 menadamo samy mianatra ny Nosy be Elville avokoa. 14 avrily 2024 nanapa-kevitra fa hiala tsy hianatra intsony fa hiasa ao amin'ny hotely amin'izay. Saingy ny 15 volana Jona taona mitovy amin'io ihany dia voaroaka tao. Alakamisy maraina tamin'izay alohan'ny 19 Jona fetim-pirenena. Ny antony mpangalatra hono zaho sady mpanodikodina vadin'olona hoy ny mpampiasa sady voaroaka ny tsy nandray karama. Andray Rima, mila tsy ho zakako ny hamaky ny toyany. Aika nisy an'izany. Sabotsy 15 Aogositra 2024 no navita-kevitra fa handeha hivari-tena rehefa ela tsy nahita asa. Nanomboka teo dia lasa tiako io asa izay heverina ho maloto indrindra io satria io no nahazoko vola be indrindra. Ny ova nanomboka teo ny paoziko sy ny fomba fiakanjoko. Tsy dia misy fantatro loatra izay tsy ambaratelo mpivari-tena fa hevitra samy rery izany ka tsy mba nanontaniza. Talata 20 Oktobra 2024 nanatona dokotera rehefa tsy salama nandritra ny 2 volana. Natao ny fitiliana tamin'ny alalan'ny rana dia pistasy. Tao anatin'izany nahitana fa nitondra ny tsimon-karetina VIH/SIDA. Lehilahy maro ampolo no efa niaraka tamiko tao anatin'izay fotoana izay.
lehilahy indianina mendrika karana, lehilahy afrikanina, malagasy manodidina ny 30 taona eo. Ary efa nahazo azo taona miisa 5 teo eo, tsy haiko iza tamin'ireny nahazoban'io aretin'io. Misy ny fanafodina tao hitsaboana mba tsy hamondranoilay mitondra ny tsimikaretina na ny séropositiva no sady mampitombo ny hery fiarovana ihany koa, antsoina hoe ARV na antirétroviral. Ary mijanona ho tsy ambaratelo mipitsabo sy ilay vony fanarahana an'izany, izany hoe secret professionnel. Fa za kosa ny safidiny tsy hanaraka fitsaboana sy tsy hihina ny fanafody io. Ny antony, ny fiainako mihitsy no efa ratsy hatrany am-piandohana. Mety misy any metsiny any, saingy hatramin'izay ihany efa zatra ny onony irery. 3 volana izay ny fandrinany mba namako. Tao anatin'izay ny lasa nahaliana any mamaky baiboly sady nahafantarako zavatra be dia be izay mbola tsy fantatra hatramin'izay. Tao no nahitako fa tsy avy antsony marina izy Tompo Andriamanitra fa ny mpanonta mba hibebaka. Filazantsara ny Luka 5:9-30. Efa fantatro rahateo ny miandray ao aoriana. Tsy misy olona azoko hitantarana ny alahelo ka izay no mahatonga hanangona an'izany atao anatin'ity diarty. Ka raha sendra tojo fahoriana dia aleoko misafidy mitomany irery rehefa tsy misy mahita fa izay no veriko fa mahafaka ny foko. Anio Alarobia 4 ny volana Martsa 2024 ano hijanona tsy hanoratry intsony anatin'ity diarty. Tadidiko eto ilay Alarobia tsy miverina. Tsy ngerin-taonako sy zafatezanoneny. Da ty afaka maro zany. Andray Rima, nahoana ianao no miady rerotra an'izany kosa? Raha tsy nalaiko zany ty diary ty dia tsy nisy nahafantatra ny momba anao. Nahoana ianao tsy mba nezaka ny fandray taminay e? Tena tsy zakako Rima. Aika mba palahelo be mavaky foy ohatran'izany ny tantaranao. Mifona aminao ahy e. Mifona aminao tamin'ireny fihetsika nataoko taminao taloha ireny. Ahita tao ambadika tato mbola nisy hafa. Nota bene. Misy olona tsy adonona teo amin'ny tantarako. Anisan'izany ny nitoalisana bavin'ny dada izay tsy mba niaino ahy. I dada toy ary velona miravira. I madame Odette tompon'ilay hotely nesako nandroaka sy tsy nino izay nolazaiko. I pasteur Emilien tsy nahafatsy ny tsikera sy nandiso ahy isaky ny mahita. Mademoiselle Jenny, le tovovavy mpampianatra nampitondra ray aman-dreny voalohany tany an-tsekoly kanefa avy eo nahatsapa fa misy ilanahy eto an-tany. Ary ny Ziva, le tovolahy mpiara-mianatra tamiko, mpandrabiraby ato aloha fa taty aoriana lina ny momba indray. Mademoiselle Jenny sy ny Ziva no any olona mba liana amin'ny fiainako ary naneo fanampiana tamiko. Tena tsy zakako zao ka vao maraina be ady andeha ho any rapitso araka ny fangatahany sady anatitra nyity diary ty no ifona aminy ary anampiazo foana amin'ny fotoana rehetra. Io fa efa mitanila le varavarana. Aleo avy hatrany tonga dia miditra. Rima! 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 Maheno avy ianao e. Ary tao tsy metsika intsony ange izy zany. Andriamanitra!
tena efa mindritra be ty sady mangatsiaka. Andray ririma dia tsy mba niandry akory ianao varavaratsiny. Na mba nihain'ny feoko farany kose. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao Ramose? Ianao koa nga ho ato? Ie, efa elany nasainao aty fa zao vao afaka e. Za koa efa hoeny mbola nalasy zay no nomeny an'ity adresy ty. Ianao koa nahazo ka avy dia tontony ary ny varavarany e. Ka le trano aza ngeka amin'ny tanila fotsiny e. Aleo mandondona ihany faralapombe. Ahoana ny anareo zay? Italy Andrima. Fa iza moa raha tsy mahadiso? Zany pasteur Emilien olona akaiky anazy. Za kosa ny madame Odette mpampiasa azy tao amin'ny hoteliko. Za kosa indray no nijiva namany sady mpiara-mianatra taminy. Ao, mansoa ary nareo e. Ie. Eo re matady avinareo. Fa hoany zao? Tsy izy io reto tsy mino Izy io madama. Narary nge izy e. Ary efa kelikely izy nitako fara fa mbola afaka hanandeha tamin'izay tery volana tao alohan'izao angamby iny. Mbola niteny tamiko izy hoe mba jereo ny tranoko. Kanefa enim-bolana talohan'izao izy ny nanome an'ity taratasy misy ny adresiny ity. Olona mbola mijoro tsara sady jejojejo fa tsy mahikely ohatran'izao ka. Niteny tamiko ihany koa izy tamin'izay hoe mba tsy dio aho izy sady nialatsiny tamiko noho izy nivadravadra be tamin'ny voalohany. Ary lazainy fa izay ho ny fotoana ifamaliana ifarany. Dia inona moa zany nahatonga anareo hoe zao vao tonga eto daholo ka? Tsy haiko fa androany vao nitamberina tato an-tsaiko daholo ny zavatra nitantarainy tamiko hoe ka mboty izy ary mipetra-drery. Izy raha teo mbola tonga tany amiko indray andro taoriana nomezan'ity taratasy ity, niangavy tamiko no mba hijery azy. Saingy tsy nahaliana ahy sady tsy nivakiako loha e. Ny handray mety efa erak'Andriamanitra nahatongavako eto an'io e. Ny azoko amezana anareo dia be tsara vela ty. Tsy vola akory naharena ny nangatahan'le tovavy mahandra taminareo fa mba hijery azy sy ny tranony kanefa tsy nirarainareo. Saingy izy efa tsy misy aina intsony ve vao tonga kosonareo e. Fa tsy misy aina intsony ahoana e. Efa lasa nandao atsika izy. Vatany efa mangatsika no vataniko teto tamin'ny maraina teo. Ndraiky Rima. Tena niaty rery tamin'ny aretina tato indri. Fa inona ny tena nahazo azy nefa e. Izy koa nge faran'izay ho any vadravadra be fa tsy nipitrapitra nampalahelo e. Na za koa aza nantsirany foana hatramin'izay. Satria izy efa zatra tsy nisy piraharaha ary mahavita mampahery tena rery nge. Zao vao tsapako reny izy lasa tsetsetso reny fa mampahery ny tenany fotsiny izy sisa. Maika moa fa izy narary dia nataon'izay any fantany fa ampilamimanisainy. Dia ianao ny rangitiny satria efa fantany fa izy sy ny fandriana no tsy maintsy namana. Ka izy nge ho aty eo ihany dia nialatsiny fa za mihitsy mibe ambo-po e. Tena mianatra e. Indrindra maha pasteur anahy. Zao ka na ny fasana ilevenana aza zany tsy hay hoe aiza. Ataovy anatra ho anareo zao tsy miraharaha olona zao hoe. Indrindra fa izy mba mangataka fanampiana kanefa tsy nasiana dikany fa hiverina ho adala mihitsy aza. Na ianao madama na ianao milaza azy ho pasteur dia tafiditra ao anatin'izany. Zavatra tsy sarotra noho ny tadidy toko sy andininy akory. Tena mahaonja ny foko mijery azy migaikona kely ery ao anaty korotandamba. Ny tranondraha teo tery kely. Sara raha tonona fandriana sy latabatra ray. Sara lasa mitambena ato an-tsaiko daholo ny zavatra nataoko azy tao amin'ny hotely. Mahety paosiny mahonena. Indrisy. Ty lozako. Oe, eo ambany lohan'ondanany io misy boky. Io zany ilay baiboly nolazaina. Ty koa misy diary mirakitra ny momba azy. Tsy voavakinareo eto zany fa
mifandaminareo izay hitondra azy. Misy isainsainanareo tsara izay voarakitra ato. Fa zao aloha nde ny fikarakarana tompoko vavy no iverina. Zay sisa. Farafaharatsiny mba nresaka aloha zay. Raha mba tsy nipetropetroka azy sy nanakaiky azy teny foana na tsy noroahako mihitsy izy, mety tsy ohatra ao akory ny hafarany. Tompo, mandrafo aminy. Tsy fantatsika izay fitsaran'Andriamanitra ny momba azy fa samy miova dia mbola manam-pofinaina. Aza tia mitsaratsara olona be fahatany fa tsy fantatrao izay antony mahatonga azy ianao an'izany. Meza foana maka ny toeran'izy ireny mba ahatsapahanao an'izay fahoriana manjady aminy. Tsy izy tsony mendrika itenenana hoe Tompo, mamindra fo aminy fa ianareo ireo